Miaraba tompoko la finaritra tompoko vavy akamparinina indray no lorako anao ary nimetotetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka amin'tia takariva ity araky nefa natsidika antsika hatramin'izay foana aloha dia efa ao anatin'ny hafanana tanteraka isika amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy mihitsy ny songadina kokoa aloha zany dia miopapana kokoa izay hafanana izay any atsimotsimon'ny nosy any indrindra moa fa aty amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana aty sy aty amin'ny farany atsimon'ny nosy aty efa hita mitranga tsikelikely kosa fa misy ny orana tandrivindrahoana eny antsevatsevana eny amin'ny faritra sasasany amin'izay toerana somary mafapana izay hojerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina zao dia tsy miala aloha ny andianjavona ho an'ny saikany avoatany manontolo mahazo aty amin'ny ambolitsiraka atsinanana atsimon'ny nosy aty aorian'izay dia ny masoandro mibalika no hibantoerana akoatran'ny izay orana tsy mety afaka aty amin'ny molitsiraky ny atsimo analanjorofo sy antala aty ny tolakandro ho an'izay toetry ny andro zay ihany dia maina amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy amin'iny toerana manodidina ny molitsiraka analanjorofo sy antala eny hatrany no misy an'izay orana miatoato izay indraindray eny antsevatsevany eny mandraondraona kosa aty amin'ny manodidina ny nosobe sy ny atitan'ny mbelaka aty ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa ary raha ho an'ny rapitso izay dia efa mahatratra hatramin'ny 30 aloha ny vakana karatrany 9 i Antananarivo sy Fianaratsoa raha aty amin'ny molitsiraka andrefan'ny nosy kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 7 degré celsius izay maripana izay mafana zany any amin'ny faritra maintirano io 7 degré celsius mahatratra 7 kosa aty amin'ny manodidina ny Beroroa aty eny amin'ny 30 ny ilany atsinanan'ny faritra atsimo andrefana aty aty molitsiraka atsinanana moa dia efa mihoatra ny 8 degré celsius avokoa ny maripana rehetrarehetra toy atsika kosa ny toetry ny andro any alakamisy dia maina saika mandritra ny tontolo andro amin'ny ankapobeny fa misy an'itya toerana ity izay somary andraondraona mety anatandrivindraona kely zany aty amin'ny atitany melaka mahazo ny lohan'ny androvazo iny ty amin'ny farany atsimo mifaritra bongolava ary somary mahazo kely aty amin'ny ilany andrefan'ny vakana karatra aty no mety atanan'izay ny takariva aty dia mbola misy orana tandrivindraona kely any aty amin'ny maroantsetra sy moratsiraka analanjorofo sy antala aty rekoatr'izay kosa dia maina ny maripana ho an'ny alakamisy dia 20 ka hatramin'ny 30 ny avoatany 7 ny mihoatra molitsiraka atsinanana ny mafana indrindra aloha dia mahatratra 30 hatrany aty androy aty Beroro aty eny amin'ny 30 aty amin'ny faritra melaka sy betsiboka aty amaranana ny toetry ny andro an'ny zoma dia maina manerana ny nosy mafana ny andro mibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny tsy tapakorana hatrany aloha ny molitsiraky ny analanjorofo sy antala iny mandraondraona ny atitan'ny faritra melaky ny maripana ho an'izay fotoana zoma izay dia manodidina 7 ka hatramin'ny 9 ny avoatany ny ambony indrindra mbola manevokevoka hatrany zany 7 mihoatra molitsiraka atsinanana 30 mihoatra molitsiraka andrefana mafana indrindra dia 30 hatrany Beroroa sy aty manodidina ny ambovombe androy aty no ahitana izay eny amin'ny 30 kosa betsiboka sy ny faritra melaky makasika ny tany fahalotondrivotra kosa dia ahitana fiakarana amin'songadina ny tany fahalotondrivotra teto Antananarivo nanomboka ny farany herinandro ateo avo telo eny ny fetran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy ny hojerena dia vinavinaina hijanona ho ambony izany izay tany fahalotondrivotra izay koa tokony tandrina araka izany ireo olona marefo amin'ny fahalotondrivotra toy ny ankizy ny antitra ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana olana amin'ny fitaovam-pisefona sy ny foa indrindra dia izay indray ny vaovao afaka natolotra antsika tamin'ity an'io ty ary makasitraka anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko